Hanaraka anireto vaovao izay tsara ho fantatra ireto izay niseho tamin'ity herinandro ity. Resaka fanadinam-panjakana BEPC dia fantatra amin'izao ankehitriny izao fa niparitaka milohan'ny fotoana ny lazahadina ka misy ny mpampianatra izay voarohirohy tamin'izay fiparitahan'ny lazahadina izay ary efa eo ampilatana mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Ny raharaha vehivavy malagasy izay miasa any an'Allemagne misy ireo andian-jatovo izay manao fanararaotana aranofo amin'ireo ankizivavy malagasy izay monina sy mipetraka any Allemagne amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny raharaha politika hatrany, Ramatoa Lalatindra Rakotondrazafy dia mbola tsy manaiky mihitsy ny sainy fa nandresy Andriamatoa Mily ao Faratsiho ao ka nanao fanambarana izy tao amin'ny Onjampeo Free FM tamin'ity herinandro ity. Ireo no voaboasina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tomatavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampindrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Fanadinam-panjakana BEPC 420 niparitaka milohan'ny fotoana indray ny lazahadina. Marary ny fanabeazana eto amintsika, io ny teny fohy sy fanamarihana nataon'ny mpanabe iray raha naharefa niparitaka milohan'ny fotoana ny lazahadina tamin'ny fanadinana BEPC tamin'ny taona 420 ity. Anisan'ny niparitaka ny taranja matematika izay tafaporitsaka mialoha tamin'ireo ankizy izay mpianatra hanala fanadinana ka tsy nisalasala izy ireo nitondra izany lazahadina izany tamin'ny mpampianatra mitazona ny taranja matematika. Ity farany moa namaha sy namaly ireo fanontaniana noentina tany aminy. Tranga niseho sy tratra ihany izy ireo izay taterina eto ireo fa azo fiheverina fa misy trangan-dravatra sahala amin'izao miseho amin'ny toeram-panadinana maro eto amintsika. Tena mampalahelo sady manorosory ny mieritreritra an'izao fiparitahan'ny lazahadina izao izay efa hita misy lava eto amin'ny firenena ity ka mampalahelo satria lasa ireo tena mianatra sy ireo mpanabe tena mampianatra sy manabe araka ny tokony ho izy no mikorontan-tsaina noho ny adalan'ny hafa. Ny fiparitahan'ny lazahadina milohan'ny fotoana toy itony itarafana fa marary ny fanabeazana eto amintsika, goragora avokoa ny fikarakarana. Ho hita eo indray raha ho tratra ny tena loharano nipoirany ity fiparitahana ity hoy ny fanambarana nataon'ny mpanarabaovao. Saika nahitana olana hatra ny fikarakarana ny fanadinana eto amintsika. Asa inona no tena antony? Ny tsapa aloha dia marary tanteraka ny fanabeazana eto amintsika. Io ny namarana an'izy ireo ny fanamarihana mahakasika ny fanabeazana ho an'i Madagasikara. Manoloana izay moa dia mpampianatra iray avy amin'ny sekoly tsy miankina ao amin'ny faritra Sofia no nisamborona tamin'ity herinandro ity. Tratehaka ny polisy tao an-tranony teo am-pizarana valina lazahadina matematika tamin'ireo mpiadina BEPC. Mpianatra miisa 12 ihany koa no nisamborona niaraka tamin'ity mpanabe ity tao amin'ilay trano satria ireo dia tratra teo ampandikana ny valin'ny lazahadina izay. Ka manoloana izay moa dia manao antso avo ireo rehetra raha vantany vonaheno an'ity trangan-dravatra ity nilaza hoe aoka izay tena atidoha nikotrika an'izao fiparitahan'ny lazahadina izao mba ho samborona fa tsy ireo izay madinika ihany no tratra ho ireo izay mpanaraka vaovao mahakasika an'itony trangan-dravatra izay matetika miseho itony. Any Allemagne ny malagasy ihany no manararaotra ny malagasy mitovy aminy. Tsy hita hatreto ny hetsika ny masivo any an-toerana hoy ny fanehoan-kevitry ny ireo olom-pirenena izay monina sy mipetraka any Allemagne. Aiza ihany no andehanantsika malagasy ity? Mijaly eto an-tanindrazana, sahirana ary vonon'olona rehefa mila ravinahitra any Liban, Koweït, Saodia sy ny maro hafa. Izao indray nisy nanondrana ihany koa ny any Eropa. Misy ankizilahy maromaro teratany malagasy monina any Allemagne mivondrona amin'ny tambazotra-tserasera famakiloha voatondro ho manararaotra ny fahalemena ankizivavy mpiray tanindrazana amin'izy ireo izay mandeha miasa manao mpanampy amin'ny fianakaviana na fiopera any Allemagne. Raha ny vaovao miparitaka amin'ny tambazotra-tserasera dia araraotin'ireto tovolahy ireto amin'ny filana aranofo
ary mbola arahany fanalambaraka ihany koa ireo vehivavy tanora malagasy izay mitovy amin'izy ireo mba ho takalo ny fanampina na fanomezam-baovao, fampandrosoana an-trano, fanomezana sakafo sy ny sisa amin'izy ireo ary ireo tanora vavy ireo no tena lasipatra amin'izany. Toetsaina mirehefarehefa mitany toy ny tongotra vakivaky sady maharary no mahamenatra ny zava-misy. Soa ihany fa manomboka mijoro ny teratany malagasy any ivelany manohitra izao zava-doza izao. Ny tena mahagaga ny mpanara-baovao hatreto dia tsy tazana mandray an-tanana ity raharaha ity ny masivovo Madagasikara, any Eropa, any Frantsa sy any Alemana hatreto. Fantatra avokoa ny tarehy sy endrika ireto tovolahy na havandoza ireto. Voararany lalana velona any an-toerana raha teo ny fanambakana, ny fanararaotana ara-batana sy ara-nofo tahaka izao. Arahantsika eto ara ny mety hotohy ity tantara ity ho ireo mpanara-baovao any Alemana amin'izao fotoana izao. Ny amaranantsika azy dia eo amin'ny resaky ny politika dia nilaza ny hevy ny tao amin'ny onjam-peo Free FM tamin'ny ity herinandro ity Ramatoa Lalatindrakotondrazafy momba ny fifidianana tany Faratsio. Manaiky ny didy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana aho ho izy satria efa izay no izy. Mbola nambarany indray anefa fa nisy ny fampiasana vola tamin'ny fifidianana iny. Manana proof izahay kanefa moa no lavina CC ny fitoriana satria nambara fa tsy nahafeno ny fepetra ho izy ireo. Milaza ho manaiky ny didina CC ny kandida izay natolotry ny Irmara tao Faratsiho rehefa resy kanefa hita ihany hoe malahelo ary mbola tsy levona ny vavoniny manoloana an'izay fahareseny izay. Fa io moa zany toy ny adiny ombolan'ny mpianakavy ny fifidianana izay mandresy tsy hobina ary izay resy tsy akoraina. Matoa misy ny mpandresy ary tsy maintsy misy ny resy. Fa tsy mba nisy izany hoe samy nandresy na koa samy resy izany. Izay moa no zava-misy amin'izao ankehitriny izao ka dia mankahery hatrany ho an'izay rehetra resy tamin'ny fifidianana tamin'ny sondavam-bahoaka teo farany iny ary mankahery ihany koa ho an'ireo izay nandresy mba hahavita an'izay adidy amanandraikitra amin'ny asa izay sahan'izy ireo ao anatin'ny 5 taona manaraka izay. Izay moa no masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy tao anatin'ity video ity. Misaotra rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy sy tomatahoata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.